tsy mandray anjara amin'ny fividianana ben'ny tanana sy mpanolotsaina ny antoko UNDD saingy afaka kosa manohana kandida ny mpikambana ao anatiny araka ny nambarany dokotera Randriamiarsoa Joseph tsy makasitraka ny fanatotosana ny fividianana ny UNDD zay naorin'ny filoha teo aloha Zafy Albert ho azy ireo ilaina ny fanovana meloa ny irsona amin'ny fividianana. Tsy mandray anjara amin'ny fividianana ben'ny tanana sy mpanolotsaina ny antoko UNDD saingy afaka manohana kandida kosa amin'ny mpikambana ao anatiny araka ny nambarany Dr Joseph Randriamiarsoa. Tsy mankasitraka ny fanatotosana fividianana ny UNDD zay naorin'ny filoha teo aloha Zafy Albert ho azy ireo dia ilaina ny fanovana meloan'ny irsona amin'ny fividianana. Ny fandrinay azadiny fa ny UNDD sy ny mouvance Zafy dia anisany mitady fanovana teto amin'ny firenena. Ny nisan'ny fanovana goavana be tokony atao ary tokony atao ato amin'ny tetezamita ary tokony atao amin'ny fitonana dia ny mikasika ny fividianana io. Hatria eto nefa tsy zatra natao mikasika ny fividianana ka iverinay hoe tsy dia te hisy kombakomba amin'ny sy fatomanana ohatran'io ny zahay. Zay ny antony voalohany. Ny antony faharoa izay nahasapa fa anisan'ny fototra sy nahafahasika nandroso ary sy nahafahasika nitantana ny firenena araka ny tokony ho izy dia ny raharam-pividianana io. Tsy ahafahany mpanao politika sy ahafahan'ny vahoaka malagasy mandray anjara feno amin'ny fividianana sy ny fampianarenana ny firenena ny lalàna fividianana misy amin'izao fotoana izay tokony hovana. Tsy ankilany koa moa ny senita izay resabe manahirana. Raha bangona amin'ny teny tsotra zany dia tena sy amin'ny fomba heverana azy ny fitantanan'ny firenena nanomboka tamin'ny tetezamita ka hatramin'izao mbola sy tonga tratrasika zany le fanovana tiana atao. Zay ny antony sy kaosonenay an'io fividianana. Na izany sy izany nefa ilaina le fividianana tokony atao. Ka izany fahabangana isan-karazany zany marina fa ny fiainam-pirenena tsy maintsy mandeha nataon'ny fahazakana ny fividianana arahabasara ary mirary ny avitana azy ampilaminana zahay. Raha ny eto Antananarivo manokana no jerena dia mampitombona le ahiahanay ary le fomba fijery ataon'ny UNDD ataon'ny mouvance misy anay satria raha tanan-dehibe ohatran'ireto ka raha ireo no kandida milasaka azadiny fa ny maire Antananarivo zany nisy ny toerana nisy azy teto amin'ny firenena hatramin'izany. Maire teto Pasteur Andriamazato ny maire teto tamin'izany fotoana zany. Nolazana masy ny maire teto tamin'izany fotoana zany. Misy an'izany veo amin'ireo kandida reo. Ny any amin'ny faritany fantatsika ihany fa misy kandida lehibe milasaka. Reny zao mba metimety reny zany everiko hoe mba mapakatra ny toerana ametrahantsika ny commune. Anisan'ny nitondran'ny Dr Joseph Randriamiarsoa tsikera ihany koa ny fahamaroany avy amin'ny tsy miankina milatsaka hovidiana ben'ny tanàna ho an'ity mpikambana amin'ny UNDD ity dia ny antoko politika manana toerana be indrindra amin'ny fitantanana ny tanàna eto Madagasikara.